Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba tsika rehetra revako malala tratra ity sabotsy fa 7 ny volana Jolay ity dia manona ny fahasoavan'ny tompontsika. Ny mofinaina voalahatra ho antsika riavako dia ny boky Isaia toko 120. Isaia toko 120 ny andiny 9 ka hatramin'ny andiny 7:10. Isaia toko 120 andiny 9 ka hatramin'ny andiny 7:10. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko, sy Jakoba izay nofidiko, taranaki Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantaniko avy tany amin'ny farany tany ary natsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoka ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko. Aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako. Indro omenandrasay angay aiza rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, eny ho levina izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifandritra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zavapoana izay miady aminao. Fa izaho Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra ianao, izaho no hamonjy ianao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tamin'ny talata rasa teo tsika revako malala dia niresaka ny mikasika ny boky ny Isaia mpaminany. Hotsika hoe ny Isaia manomboka hatrany amin'ny toko 100 dia miresaka ny fiverenana indray, ny fampanantenana, fitahiana tao aorian'ny ny fahababoana. Rehefa babo ny zanak'Israely nandritra ny 70 taona no andevozana tany Babilôna, dia nampanantena azy famonjena Andriamanitra. Ny fanarena pirenena ao ambadika izany fahababoana izany no tantaraina amin'ny Isaia toko 100. Fanarena pirenena izay tsy mora loatra, sarotra mihitsy aza satria tanàna efa nilaozana nandritry ny 70 taona, tanàna efa nilaozana nandritra ny taona maro ka nahaverezan'ny fomba mampanao, na very, na ny teny, na ny kolotsaina, na ny fandaminana momba ny tanàna, na indrindra moa lafy ny fotodrafitra asa, toy ny fanamboarana ny tempoly, fanamboarana ny manda, fandaminana ny trano nenana sy ny hafa rehetra dia maneho fa tsy mora ny fanarena pirenena taoriana ny fanandevozana na ny fahababoana tany Babilôna. Dia eto ary revako malala dia ny fanarena pirenena dia manomboka eo amin'ny saina, fanarenana ny saina. Ny fanarena pirenena dia manomboka eo amin'ny fanarenana ny saina, fanarenana ny fomba fijery, fanarenana ny vina. Na diso hevitra ny zanak'Israely tany am-boalohany rehefa nanarina firenena izy dia niveriny fa ny lafin'ny materiel no lasa aloha. Nizakazaka nanao trano izy dia hoy agay mpaminany manao hoe diso ianareo. Fa raha manarina ny fiainanareo nareo dia manomboka amin'ny ara-panahy ny fanarenany, fa tsy manomboka amin'ny fananana trano besoa na manomboka amin'ny trano fitoerana fonenanao amin'ny trano misy valitafo, valindrina hoy ny boky ny agay mpaminany. Tsy hoe tsy ilaina izany, fa ny zavatra rehetra dia atomboka amin'ny tokony hanomboana azy. Ary dia ny fanarena pirenena dia misy planina raraka ny soratra masina. Manomboka amin'ny fanarenana ny fiainam-panahy io, izay nahatonga ny Ezra namboatra ny tempoly aloha. Zay vao manomboka amin'ny fanarenana ny soiombonana, fa tsy ny fiainan'ny tsirairay ny lasa aloha, fa ny soiombonana aloha hitantsika eo amin'ny boky ny Nehemia io. Rehefa tafarina ny fanarenana ny lara-pahamehana ny ara-panahin'ny olona, ny fiainany fifandraisana amin'Andriamanitra, dia atomboka amin'ny fanarenana amin'izay mahasoa ny rehetra aloha, amin'izay soiombonana aloha, fa tsy ny soan'ny tsirairay, tsy ilay individu na ilay tsirairay ny ezakazahana, arak'izay hitantsika ao amin'ny boky ny Agay, hitantsika izany, dia fa ilay soiombonana, ilay mahasoa ny rehetra aloha, ny manda, ny fiarovana ny tanàna, fandaminana ny tany, fandaminana ny fambolena, ny soiombonana aloha. Ary ao anatin' izany rehetra izany fanarenana ny toe-tsaina aloha, ny toe-tsainy ombonana, ny toe-tsain'ny tsirairay. Zay vao mitodika any amin'ny fiainan'ny tsirairay.
ary de eto amin'n'ity iboky n'isaia-paminany ty rehefa ko malalaza eto ampilatanantsika de tena fanarenana ny toetsaina mihitsy fanarenana ny fomba fisainana alay fisaretsaina olona babo tany babilôna nandritry ny fitopolo taona de toetsaina manahoana moa no entiny ara ao amin'le firenena zay ovatanina rehefa tapitra rehefa hababoana mazava ho azy ny toetsaina ny raisy ny tany amin'ny fahababoana no raisiny ao ny samoloko azy ny toetsainy zay fiverana hoe zay mahasony tena ihany toetsaina mety miforotra koa aza satria resy tany an-tanin'olona tsy samy teny zay tiana olazaina olona miforotra kanosa tsy samy joro malemy tsy afaka mety zay mba heritreritra mahasony tena korya ary de izany toetsaina rehetra no tsy maintsona renina ary de amin'isy atoko faraikapolo te de tsorona mihitsy fa sady fanarenana ny ao am-panahy io ny ara-panahy io ny fifandraisana amin'Andriamanitra no fanarenana koa ny toetsaina sy ny toe-panahyn'ilay fiarahamonina mba ahavita izavatra tian'Andriamanitra atao izy ao anatin'ny fanarenana toetsaina manahoana ary ny tokony anana amin'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana ao anatin' zany atao hoe fitsofoana ao anatin'ny fiarahamonina fanarenana zay mba hiverin'ny tena ho mahamety ny fiainana na ho mahasambatra ny teny zany dia hoy ny tompo andiny ny fahasivy hoy izy manao hoe mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko mpanompoko ianao efa nofidiko ka tsy mba nariko nefa na ilay toetsaina tian'ny tompo ao an-tsaina zany de izao ao an-tsain'ny jiosy zay miverina avy any amin'ny fahababoana zany de izao mpanompon'Andriamanitra ianao tsy mpanompon'olona intsony ianao tsy andevy ny babilônianina intsony ianao fa mpanompon'Andriamanitra ianao ny tompo zany hoe afaka ianao zany raha ny teny zany mitompo anao hoe mpanompoko ianao efa notantanako avy any amin'ny farantany zany hoe efa niala tamin'ilay mahampanompon'olona efa niala tamin'ilay fiankinan-doha tamin'ny hafa fa izao mpanompoko ianao ny dikany hoe mpanompoko anao de ao amin'ny tompo zany de izao miankin-doha amin'Andriamanitra ianao afaka ianao Andriamanitra no topoina raha ohatra rehefa malalaka olona ao anatin'ny fanarenana ny firenena izy ao anatina ny fanarenana ny fiainam-piarahamonina izy ka mbola mieritreritra fa mpanompon'ny hafa de tsy afaka hitondrana inona na inona ho am'izay fanatsarana ny fiainana izy fa tsy maintsy zay fanatsarana ny hafa ihany no ao an-tsaina raha ohatra ka mbola mieritreritra ndranak'Israely fa mpanompon'ny babilônianina de no ao an-tsainy na mpanompon'ny persianina de ny mety ao an-tsainy de izao izay aso mandrakariva zay mampanompo azy fa hoy ny tompo manao hoe tsy mpanompon'olona intsony ianareo tsy mpanompona firenena hafa fa mpanompoko zaho Andriamanitra nanafaka anareo tany Ekipta ho zany de afaka misaina zay mety ho eritreretinareo apety ny fiainanareo nareo mety ho afaka mieritreritra zay apety ny fiarahamonina zay misy anareo ianareo mpanompoko ianao hoy ny tompo ary ny teny faharoa zay sarobidy teneniny ao am'ilay fiandohany lay fampahirezana mihitsy amin'ny andiny fasivy de ny hoe rehefa nofidiko tsy mba nariko zany hoe tiany tompo ho ao an-tsainy reto jiosy eo mpanarenana ny fiainana ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny korontana ao anatin'ilay kaô vokatr'ilay fahababoana de ny hoe tsy manary Andriamanitra tsy manary Andriamanitra fantatry ny tompo tsara fa iasa no olororo vahoakan'ireo iasa Andriamanitra tsy mitaizany olona ho kamo mihitsy fa merimberitsika zany Andriamanitra de miara-miasa amin'ny olona manampy ny olona mampahafokatra ny asan'ny olona fa Andriamanitra tsy nandrotsaka mangahazo avy any an-danitra na nandrotsaka vary avy any an-danitra fa nandrotsaka ranonorana kosa izy mba hahafokatra ny tany Andriamanitra tsy nandrotsaka zezika avy any an-danitra fa nampahafokatra ny fiompiana kosa izy mba hampisy zezika ny tany Andriamanitra tsy nandrotsaka tracteur avy any an-danitra fa nanome fahasalamana sery-tanjaka kosa izy ho an'ny olona afaka hiasa ny tany zany rehetrany de midika fa Andriamanitra de nitaona ny olona hiasa ao anatin'ny fahasoavana ao anatin'ny fahasoavana dia
hoy ny tompo zany raha miteny izy hoe rehefa novodiko tsy mba nariko dika zany de zao ao anatin'ny fahasoavana tia ny tompo ho ao an-tsainy reto jiosy reto zany ary ho ao an-tsaintsika koa aza ao am-panarenana zavatra atao hoe manana orinasa ianao de somary ny tambotsitra le orinasa atao hoe manana fiainam-pianakaviana ianao somary tsy nilamina amin'ny fiainam-pianakaviana atao hoe manana fiainam-pikambanana ianao de mandalo fahaizahantsoela le fikambanana atao hoe firenena mihitsy ary de inona no mitranga zavatra roa ny tian'ny tompo anomboanao zany de ny hoe afaka enao de manana fahafahana eritreritra zay heverinao mety ary faharoa de zao enao de mahazo antoka fa tsy miasa irery fa hiaraka aminao eo am-panarenana izay zavatra tianao atao amin'ny fahasoavan'ny tompo Andriamanitra de ao anatin' zany toetsaina zany ara misy zanaka toetsaina na apaha-toetsaina zay efatra tian'ny tompo ampahirezana ataovy ianao zany mahazo toko tsara eo am-panarenana lay firenena na lay fiarahamonina mahazo toky ianao zany fa hiaraka aminao Andriamanitra mahazo toky ianao fa tsy ho irery mahazo toky ianao fa afaka manofy izay mba heverinao mety de hoy ny tompo ny voalohany indrindra de izao ary aza matahotra ianao fa mombanao aza matahotra ianao fa mombanao ny tahotra ry avako malala de toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olombelona raha nofo amin'ny manofo ny olombelona de matahotra ny olombelona tsy misy olombelona tsy matahotra satria nofo de mety matahotra ary rehefa anatin' zany tahotra zany a de raharay tsy mahavita na inona na inona matahotra tsy mahavita na inona na inona ary raharay raha mety ho kivy mihitsy de ny tompo zany manao hoe aza matahotra ianao esory ao anatinao mitahotra esory ao anatinao ny tebiteby fa tsy mahatonga manjary tsy mahavita na inona ianao fa aza matahotra ianao sarotsika tsara Petera de maka nahita ny Jesosy nitety rano de niteny tamin'ny Jesosy manao hoe za afaka mpamanatona anao ve a afaka makeny aminao ve a de hoy Jesosy tamin'ny Petera mandrosoa arako aviboko de nitety ny ranomasiny Petera kandry raha vao nahita ny tafidrivotry Petera de saiky latsaka ary tsy hidiny saiky latsaka fa natahotra de hoy ny tompo kely fona anao mianana fandraisantsika teo mofinainy io no zany reavako malala de zao mety mahatonga atsika tsy afaka mandroso mahatonga atsika tsy afaka manofy am'zay heverintsika ho tsara de nitahotra avelan'ny tompo anofy sy eritreritra zay mampety ny fiainanao anao satria mpanompony fa izao matahotritsika ka sao de tsy vitako ka sao de tsisy volako ka sao de tsy salamako de mipetraka daholo ny sao de isan-karazana ilainy zany driavana ilaina ny sao de ilaina ny famakafakana sy ny fandalinana fa indraindray rehefa be loatra ny fanahina de manjary tsy afa mandroso am'izay zavatra tian'Andriamanitra ahasambatra anao ianao hoy ny tompo ny toetsaina entinareo miasa de zao aza matahotra zany fa nitahotra tsy mampandroso aza matahotra fa zany momba anareo mampandresy anareo fa ny faharoa levako malala ao amin'ilay ataontsika hoe ao anatin'ny toetsain'ny fahafahana sy ny fahasoavana to izy manao hoe aza merikerika foana rehefa mandroso ny zanak'Israely mandroso tsara ianao zany mba manana fikasana ianao manana nofo ianao manana fanirina ianao de mandroso ianao de ndraindray ny ampandrosony iny merikerika amin'ny zavatra maro samy hafa tsarotsika mivadiny Lota rehefa nivoaka ny Sodoma nafaran'ny tompo manao aza merikerika mihitsy ianareo saingy zao nierika ihany ny zanako vadiny Lota de tonga vongatsiry izy mierika mitady Andriamanitra hafa mierika mety malahelo ny fiainana teo aloha mierika mety manenina mierika mety mietrehitra hoe sao de mbola misy zavatra diniko ary ihany mierika sao de mietrehitra manao hoe anirina ny tsara fa tsy nety aloha de afako malala ny olona mandroso de mietrehitra manao hoe ny hoavy ny tsara noho ny ankehitriny ny hoavy ny tsara noho ny lasa fa raha mietrehitra manao hoe ndry le taloha ihany ny tena tsara ny hoavy ange de tsisy ninona tsisy atenaina tsony anke zany hoavy zany tsy zany de afako malala ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsara ny lasa mazava ho azy miaraka tamitsika Andriamanitra tamin'ny lasa fa tsara lavitra noho ny ankehitriny sy ny lasa
ny hoavy zay ny antsony hoe fanantenana raha tsy manana zany finoana zany isika de tsy afa-mandroso inona ny tokony androsona raha ohatra ka tsy azonao antoka fa tsara ny hoavy inona ny tokony ikelezanay fa izao eto ny tompo de miteny manao hoe aza matahotra ianao aza merikerika ny dikan'izany mandroso ianao fa ny hoavy de tsara noho ny ankehitriny ka mety hitanao hoe fa asim-banjavatra amin'ny ankehitriny faharavana amin'ny ankehitriny tsia hoy ny tompo aza merikerika mitady vonjy amin'ny hafa aza merikerika mitady maridalana hafa fa any aloha ny masonao mandroso ianao fa izao zan'Andriamanitra ao anatin'ny fanarenana ny firenena avako malala de zao ao anatin'ny fanarenana de zao tao amin'ny tompo itsika androso mandrakariva tsy erikerika androso ao amin'ny fahasoavan'ny tompo fa ny fahatelo avako malala izay resahan'ny tompo eto de ho koa izy manao hoe mampahery ianao sady mamonjy ianao ndraindray fa rehefa eny am-pandrosoana ena de ndraindray matahotra kanosa misy ady sarotra trehina misy zava-manahirana tahaka ny nandalo ny fiainana zanak'Israely teo am-panarenana ny firenena nge le olona zay naka ny taniny de nanao zay tsy avy taniny manda nanao zay tsy avy taniny tepoly nampiady nampifamaly sy ny sisa rehetra nampiady an-trano zanak'Israely mihitsy ary nanjoda de hoy ny tompo eto mampahery ianao aza kivy zany raha tody zavatsarotra ny fanarenan-javatra tsy mora fa izao mampahery anao zany hoe zany ho hery ankinanao aratody zavatsarotra isika eo ampanaovan-javatra am'izay tia ny tompo hitondrana antsika na tiatsika hitondrana amin'ny fiainantsika ao anatin'ny fahasoavan'ny tompo de mahazo matoky sika fa mamonjy antsika Andriamanitra fa ny fahaefatra sady farany de avako malala de hoy ny tompo anatin'izany toetsainy zany manao hoe mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarina koa mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarina koa alefo saretsaina mandroso ny zanak'Israely satria efa mba beveriny hoe etsara ny fiainany de mandroso izy ary tsy avelan'ny tompo hibanjina zavatra hafa fa tsy ny vinany tsy averana anompo Andriamanitra fa afa-tsy izy ihany eny am-pandehanana izy mety misy mpanakivy mety misy mpanaratsy misy mpanatsatso de hoy ny tompo manao hoe za mampahery anao tsy irery anao ary nindray le avako malala mety menjera noho ny antony maro samihafa de hoy ny tompo hoe mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarina koa midikany hoe tanana ankavanana de tsy midika ihany hoe sécurité ihany tsy midika koa hoe fiantohana ihany fa midika koa hoe tanana azo antoka tanany fandresena fahazavan-tsaina no zany rehefa ko malala afaka makasary an-tsaintsika rehefa mandeha eny amin'ny arabe eny rehefa mandeha eny an-dalana eny de izao mahita olona rehefa mitantaranjanakao ianao de tantaninao amin'ny tanana ankavanana izy tantaninao amin'ny tanana ankavanana izy ka rehefa tantaninao amin'ny tanana ankavanana izy dia azo antoka fa satria rehefa tanana amin'ny tanana ankavanana izy de any amin'ny aty amin'ny sisin-dalana zany mandeha aty amin'ny trottoir fa ianao na amin'ny akavia ianao zany no mifanena amin'ny fiara sanatria misy loza na mandroso na miverina ka tantaninao amin'ny akavanana mandrakariva ny zaza de izao voary kokoa izy ohatra tsotra ihany zany fa ilazana lay hoe Andriamanitra mitantana antsika amin'ny tanana ankavanana de milaza hoe akaiky ny fon'Andriamanitra akaiky ny tanan'Andriamanitra miasa akaiky ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra no zany rehefa ko malala afaka manonofo tsara ianao zany afaka mieritreritra zay heverinao mba mety ianao ao anatin'ny fahatokina amin'ny fitiavan'ny tompo afaka manaiky ho fiasan'Andriamanitra ianao afaka mieritreritra ny anompon'Andriamanitra amin'ny fifaliana ianao fa hoy ny tompo aminao manazava izy mba hanompoko ianao de aza matahotra fa izany ho hitantana anao amin'ny tanana ankavanako zany hoe izany ho hitondranao amin'ny lalana mety tsy mampienjeranao tsy mahalavo anao io lalana andehananao na mora io na sarotra de zao zany mitantana anao sady tsy very ianao tsy menjery ianao tsy maratra ianao ity moa avako malala ity eto ampiaratanantsika ity de ity salamo ity Isaia toko farakibaiboly ity de tonikira zay ainy ny fiangonana ambotantely atsy ambotantely ihany fa ny akabeazo an'ireo olona tranainy ireo kristianina tsanainy de mahay tsara n'ity tonikira izy satria nataony rambotina tonikira izy ity aza matahotra ianao fa momba anao aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao tonikira nataony rambotina moa zany le tony ny Isaia fa
say atoko faraka efapolo fa ny feony de rambotina de mpitendrorika mpampianatra mpitendrorika tao amy lapa tao anaty rova tao amina fiangonana ny mpanjaka tao anaty rova dia mpitendrorika tao mpampianatra izy tao rambotina fa fantatry ny fiangonana taty amy faritra ambony izy fantatry ny fiangonana Ambotately izy satria niangona teto Ambotately izy fa izay ny antony dia Andrianony mpitandrina teto Ambotately any amy faraparany taonjato fa 7 dia rafozany Rambotina zany hoe ny zanaka vavy pasteur Andrianony no vadiny Rambotina ary vadiny prahavavy Rambotina sy Andriamifidy zay mpitandrina tetsy ampamarinana dia zanaka ampamarinana dia nanambady any ny vadiny azy diso fahatelo satria maty vady matetika izy dia ny vadiny fahatelo dia zanaka pasteur Andrianony vadiny prahavavy zany Andrianony sy Rambotina zafady Andriamifidy sy Rambotina tantara-piangonana zany fa te ilaza fotsiny manao hoe ity say atoko faraka efapolo ty de ira mamy fiangonana tamin'ny taonjato fa 9 maminy tiany fiangonana ny antony de zao ira manova toe-tsaina miala amin'ny faharesena ira manova toe-tsaina miala amin'ny fahakanosana ira manova toe-tsaina iasa ho amin'ny asa ho amin'ny fanolora-tena ho amin'ny fanomeza toko mihitsy mba iroso otrany am'izay zavatra iverina fo ho sitrapon'Andriamanitra alahoery ary avako malala amariny ny tompo aminao aneny teny manao hoe mpanompoka ianao iny tompo efa nofidiko tsy mba nariko ko aza matahotra anao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny ny tantaranao amin'ny taranakavanany fahamarina koa ivavaka sika tompo misaotra anao zay fa azo antoka ao anatin'ny lalana zay tondranao anay ianao no mitantana anay ianao no melo lalana anay sy mampandresy anay aza averinanao eritreritra sy anofo zay verina ho mahasambatra anay zay satria efa no ahafahanao tamin'ny lalan'ny rano Jesosy Kristy tomponay ary zany everina efa mahasoa anay zany tompo de entinay aminao mba hitantananao anay manaisotra ny tahotra ty anatinay ianao manaisotra ny tebiteby ary manome toky fa mandroso amin'ny fanomponanao sy amin'ny fahatsarana de ianao no manome hery anay de terizo zay tompo ho mpanompo mahatoky anao sahy ijoro vavolombelonao sahy atsiaro fa manan'Andriamanitra azo antoka mampandresy anay de jereo ny tokantranonay tsirairay avy jereo ny asanay jereo ny fanirinay jereo ny fikasanay eo ambany fitahinao Andriamanitra de tahiny fiainanay isan'andro tompo mba ho fiaina-pifaliana ao an' Jesosy Kristy zanakao.